Mbola agnatin'ny vanim-potoanan'ny maitsoatra, efa mamarafarana an'ilay maitsoatra antsika zao a, dia idirako voalohany a mikasika ny vary. Raha ohatra ka ny resaka vary no lazaina eto a, dia ny vary aty amin'ny faritra Diana dia any amin'ny voalohany volana avrily any ho any zay vao komansy misy ny mitobaka eny an-tsena. Raha tena tenenina zany any amin'ny mois d'avril zay vao misy ny vary avy aty amin'ny faritra Diana mitobaka eny an-tsena. Fa na dia zany na tsy zany aza, misy ihany ny vary gasy miditra eto, vary gasy avy any Meritsiatosika, vary gasy avy any Beadanana, avy any Mampikony. Ka nisy ny fiaraha-miasa zay niarahantsika nahita tamin'ny société SPM zay namatsy vary teto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana, zay naviditsika tamin'ny vidiny 950 ariary ny kapoaka il y a 2 semaines angamba zay. Mijanona amin'izany ihany atsika fa nisy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny opérateur zay mpanafatra entana, ka efa misy amin'izao fotoana zao a vary 40 conteneurs re-import no resantsika eto a. Misy vary 40 conteneurs na hoe 1000 tonnes tonga eto a, efa ao am-port izy io a, ary amin'izay fotoana hoe mois de mars aty mandrapahatongava ny fivoahan'ny vary gasy avy aty amin'ny faritra Diana zay a, dia izay no entina aparitaka aty amin'ny faritra Diana na hoe aty amin'ny tapany avaratra, surtout eto amin'ny atampon-tanànan'ny Antsiranana voalohany zay vary zay a, mba ho ezahana zany a, mba ho amin'ny vidiny mba ho takatry ny be sy ny maro, mba hialana koa amin'ny hoe tsy fisiana eny an-tsena. Dikan'izay zany a, raha ohatra ka resaka vary no tenenina, dia eo ihany ny vary gasy zay farina avy any amin'ireo toerana zay nitenenitsika reo, fa misy ihany koa ny vary zay efa tonga eto atampon-tanànan'ny Antsiranana amin'izao, fa manamboatra taratasy zao a ny sisa atao hamoahana an'izay vary zay, dia ho hitantsika afaka andro vitsivitsy eny an-tsena ireny vary na hoe riz import ireny. Talohan'ny Ramadan dia maro ireo musulman zay nandalo taty amin'ny talovam-paritra zay saninay hoe ahoana ny fandehan'ny entana zay ilaina amin'izany fotoan'ny Ramadan zany, satria mitaraina ry zareo fa hoe rehefa tonga ny Ramadan misy ny mampiakatra ny vidin'entana, misy ny entana tsy misy. En totalité zany atsika misy lafarina eo amin'ny 1000 tonnes eo koa ny tonga eto atampon-tanànan'ny Antsiranana. Izany 1000 tonnes zany a tokony mahavita atsika amin'izany fotoan'ny Ramadan, na mbola mitohy aza amin'ny vanim-potoanan'ny Pasika, dia mbola mampy atsika zany lafarinina izany. Ny menaka dia efa nisy ihany koa ny fanafarana an'izany menaka zany avy any amin'ny toerana misy an'izany, na avy any Tamatavy na avy any Antananarivo, ka misy izany menaka zany zay ampiasaintsika ihany koa amin'ny vanim-potoan'ny Ramadan. Idirako lalandalina mikasika ny siramamy, satria maro ny mitaraina taty tamin'ny herinandro teo fa hoe tsy nisy hono ny siramamy zay ho aparitaka aty amin'ny faritra Diana. Efa nisy ny resaka zay niarahanay tamin'ny société Sicoma hoe ahoana ny anaovana ny siramamy ho an'ireo olona zay manao ny Ramadan amin'ity taona ity. Dia efa nisy zany quantité zay napetraka zay hoe ezahana ho aparitaka amin'ny fotoana Ramadan ity, ka efa manaparitaka anazy zay zao, efa tonga ny aty amin'ny faritra Antsiranana, misy ny any Ambilibe, misy ny any Ambanja, misy ihany koa ny any Anosbe, ny ezahana naparitaka izy ao amin'ny faritra Diana. Ka eto miteny aminareo rehetra hoe misy ny entana tsy tokony misy zany ny fampitahorana, satria misy ny olona zay manelitsao fa hoe tsisy ny entana, tsisy ny zavatra hohanina, ka lasa ireo mpanao an'ireny Ramadan ireny zany lasa sahirana manontany hoe ahoana zay ity tsisy mpikarakara an'izany zavatra zany. Fa raha ohatra ka hoe resaka hoe lafariny, siramamy, menaka, vary dia misy ato anatin'ny faritra Diana. Ny prix raha ohatra ka jerevantsika zao ny prix ny menaka dia manodidina ny tenenitsika eto eo amin'ny 7000 ariary eo ny vidiny iray litatra raha ohatra ka menaka. Ny vary gasy araka ny lazaintsika teo ny toerana nafarana anazy avy any Meritsiatosika tonga aty Antsiranana, dia eo amin'ny 1100 ariary hatramin'ny 1300 ariary. Ny vary gasy teneniko eto tsy anatin'ny Madame Rose, satria zay ny matetika mahavoafitaka atsika tia hainao manjery Facebook, tsy fantako hoe inona reto,
fa tonga de misy miteny ao Vargas de Goa 8000 ariary ny kapoka. Madame Rose ny tenentsika am'zany aleo farito tsara hoe raha ohatra ka Rue de Luxe zao fa ny Vargas dia am'izay prix zay tenentsika zay ny vidiny. Ny lafariny araky ny tenentsika tao fa maro ny lafariny mitobaka de manodidina eo amin'ny 3500 ariary hatramin'ny 3900 ariary. Maro karazana izy io, misy ny lafariny importé, misy ny lafariny vita avy aty an-toerana. Ka samy manana ny prix-ny izy rehetrarehetra reo. Dia izy ny tenenitsika teo ihany koa fa hoe hisy ny riz import zay ho aparitaka de rehefa mivoaka io de ho hitatsika eo ny vidiny fa tsy maintsy hojerena miaraka amin'ny mpanafatsy entana hoe zao ny prix tokony anaovana azy. De ny siramamy ny vidin'ny siramamy am'izao de tokony manodidina eo amin'ny entre 4800 ariary à 5000 ariary raha ohatra ka eto an-tampon-tanàna. Ny any amin'ny tany hoe lavidavitra zany somary misy fiakarany kely fa tsy be loatra fa andremy sao de mba misy ny anararaotra am'izay zavatra zay satria io ny zavatra tadiavin'olona am'izao fotoana zao. Eto de mampitandrina satria misy ihany ny sasany na de zany aza ny mpivarotra ny tiako tenenina eto ny zavatra ataon'jareo zany hoe matetika amin'ny fotoan'ny Ramadan misy ny manao zavatra tsy mety, asitrika ny entana atao ny zavatra rehetrarehetra am'izay miakatra ny vidiny. Mampitandrina zay eto, mampitandrina aoka nara-dalàna atsika rehetra, tsy hoe akory amin'ny fotoanan'ny Ramadan atsika no manararaotra ny vahoaka zay manao an'izany zavatra zany. Aoka ny musulman hanao ny Ramadan ara-dalàna, aoka ry zareo hanao n'izay zavatra zay ankitsi-po, fa tsy hoe rehefa ho tonga zay fotoana zay de tsika no manararaotra n'izay zavatra tokony atao fa hidina zay eny an-tsena ary anara-maso am'izay olona misy an'izany fanararaotana zany.